Andriambavilanitra malagasy loharano mipoirana fanilo manazava fahendrena manitsy mba tsy misy anareo ty taninganatsika ty dia tsy toy izao isika nanakavy andronareo androany soatranareo ihany koa tonga voalanina eto androany zao manosina ty andro ty ny fanontaniana ezahantsika ho valiana androany dia ny hoe aiza ho aiza ny toerany vehivavy eo amin'ny fiarahamonina malagasy isan-taona dia miezaka isika manao misy fihetsiketsehana misy fankalazana misy asaramanitra atao isaky ny tanomarsa hoe andro resam-pirenena ho an'ny vehivavy dia raha tsika nanakavy mahita ny zava-misy indrindra eo amin'ny fiarahamonina malagasy mbola tsy eo amin'ny toerana tokony hisy azy ny vehivavy na eo amin'ny fombafomba malagasy zany vehivavy ankila-baofoana misy ny famangina misy ny fety misy toerana natokana ho an'ny lehilahy misy toerana natokana ho vehivavy fanahoana eo amin'ny lafiny asa ny vehivavy tsy mbola mahazo ny toerana tokony hisy azy so hoe tsy manan-talenta na koa hoe tsy mahavita azy sanatria ny vehivavy ny tokony omena ny toerana tokony tsara azy azy satria maro aminareo andriambavilanitra dia tonga eto manan-talenta tokoa maro aminareo ireo no mahavita azy ary mbola mahavita tsara fono ny lehilahy zay ny tena teo hoe fahendrena manitsy ny vehivavy rehefa manao tsy mety ny lehilahy ny tena moa manambady dia madamo arivao ny tena tandremo ka fotoana iarahantsika ataontsika hoe tsy mpitsomoan'ny tanjona anankiray androany iezaka isika zany iaraky dinidinika iaraky tafatafa mba hisy zavatra hivoaka amin'ny zavatra ataontsika androany tsisy loko politika io ny eritreritany anay ny hitahita ny avy ety aminay fa ny vehivavy ny tompony ny vehivavy niaraka nikarakara sy niaraka nanomana ity isika ataontsika androany ity ka tsy ho lava resaka fa tonga dia omeko ny andriambavilanitra ny fitenenana za moa zany nangalatra tsy vehivavy androany fa nangalatra fitenenana kely ka anareo ty misaotra betsaka anareo ela velona ny vehivavy malagasy ela velona Madagasikara sy plasy